Yang sifarinan din no ayun pagkakatsika misy maraina mahafinaritra ny andro alatso marendrina tokoa ny fiainana maraina mahafinaritra ny satria raha ny orany aminareo andro dia amin'ny enina ora maraina afana mifandray tsara aminareo zay efa manaraka amin'ny radio sendra maneno radio nareo ny resak'andrano dia tsy natokana ao amin'ny veda aloha veda natao ondrika moa natao veda ondrik'andeo soa fa natokana ho anareo izay mpiaino ary mpanaratsy ny fanjakan'eo soa ary tady hevitra ny anakina ny fanjakan'eo soa amin'ny fomba rehetrarehetra nefa ny manana fahatahorana ihany hoe sao dia mba marina kosa nefa ty zavatra ty nefa dia aratsina zay zavatra izay indrindra ny rahantsika eto amin'ity anio ity mareko moa fa Eliano miaraka aminao zao maraina zao ilay iraka voafidy avy any amin'ny lanitra lanitra iresaka aminareo olombelona mitondra ny hafatr'ilay mahery ilay Andriamanitra Abrahama dadanay maranay Iava no anarany Iava hoazy any ny voninahitra mandrakizay ny fankalazana rehetra dia ho an'ilay fahazavana lehibe izay mipetraka eo ambony seza fiandrianany ho an'ilay dadanay maranay Iava voalohany indrindra dia merina ny fampatsiahivana anareo foana ary ianareo dia milaza fampanota ary manizingiziny ianareo fampanota anareo dia ny fanontaniana mipetraka hoe ianareo mpanota ve zany no anaratsy an'ilay olona milaza aminareo hoe tsy mahay manota intsony fanontaniana tena apetraka aminareo rehetrarehetra zay zany aminareo izay mihaino ahy mandre ahy moa tsy mbola miseho sary zao dia apetraka aminareo zay fanontaniana zay hoe ianareo izay mpanota ve dia afaka miteny an'ilay mahavita manova olona hoe tsy manota intsony ary le olona miova hoe tsy manota intsony dia tsy eto Madagasikara irery ary fa maneran-tany efa maneran-tany ary ny zavatra mahafinaritra dia efa be dia be ny ampitan-dranomasina any efa miantsoantso mihitsy ny hoe aza voatsara aminay tena tiany fantarina bebe mihitsy ny zavatra tenin'ny ambasadorany Soahely ahy tsy izany no resaka mivantana amin'izareo satria tsy dia mahay an'izany teny anglisy izany loatra zany somary tapaka kely fa misy fandamina kely hoe ny olona izay tafaraka amin'izany Elia zany
de lasa olona tsy mahay manao ratsy tsony ary maneran-tany ary misy ary olona vao maheno fotsiny an'ilay teny tsy koekoa ny nahita ny resaka tamiko vantana fa teny fotsiny en'ny olona de avy hatrany de fahefana manala azy amin'ny fahotana no hitany seniny avy hatrany mahatonga zany io zany de tsy mety manao ratsy intsony noho ny amin'ny fahefan'ilay teny fotsiny eny ary zay mihitsy no mantsy lay fahefan'lay Andriamanitra Abrahama hoe za tsy mihaino ny mpanota hoe ka raha mpanota ny olona anankiray de tsy mety mihaino mpanota mihitsy io Andriamanitra Abrahama io na ino no teneninao tsy mety mihaino mpanota mihitsy hitanao tsara zany amin'ny Isaiah 7:5-7 Isaiah 59:2 tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io ka rehefa tsy mihaino mpanota izy de tsisy mpanota zany miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama fa rehefa tonga kosa le manafaka amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny Ahosoany voalohany ary Ahosoany eny naniraka ny Eliasy zandriny avy any amin'ny lanitra ary tsy indrindra tsara mihitsy fa izay mihitsy ny sary marina tsy asiana resaka mitikodina tsony ny teny ary tsy mila fanaporofona lavatsony zany mena anao tsara tsy mihaino tsisy mba ratsony zao zany de vanim-potoana hoe tsisy mba ratsony fa atreo koa ny zavatra ho atrehanao ohatrany hoe ianao ohatrany toa menasy anay inona ny menasy amin'izany ka atreo zay ohatrany ny zavaboary no manao ny ataony aminao fa zay mandefa ny teny fotsiny zaiko raha menasy aloha de ndana ny zavaboary vazavazaina fa izy ny tenao anareo fa zay kosa mandidy zay ny zavaboary tsy maintsy mandeha araka an'izay ny teneninay de araka an'izay baiko ny dadanena nandefa ny teny aminay amin'ny Eliazy amin'ny mazava hoazy ka fa tanterahana teny zany ianao tsy mino ka rehefa tsy mino anao de tsy maintsy mandeha ny teny zay le izay efa tonga ny fampiarana ny teny noho ny amin'ny tsy finoana reo sy ny tsy firarahina reo ka azavaiko kely aloha fa mbola hidirako dao zany rehefa aveo satria mitanjoko moa zany ny androany de hoe avoty am'izay ny fanahinao zay mitady famonjena manarahana Elia ao any amin'ny Ahosoantsika ho any amin'ny lanitra ho any amin'ilay Andriamanitra Abrahama lay tadiavinao hatramin'izay fa sady tsy hainao tsy fantatrao nefa ny ahitanao vava lay ny rahana ambanibaninao lay ny rahana eritreretan tsara ianao rehefa maheno zao teniko zao ary dinio tsara zao teniko zao saintsaininao tsara mihitsy n'izao fanambarako zao akanao hitandrina tsara rehefa mandeha an'izao teniko zao ka iaino tsara ka mivilana tsara ny sofinao aratsianao zany Elia zany ambasaderinao soa noho ny amin'ny fandrinesanao olona nanaratsy be dehibe tany zay tsisy fanaporofonana iray azy ary tsisy afaka mitsangana mihitsy ny maro ny teneny io na iray azy ary no mandrakandroany reny olo reny tsisy afaka mitsangana na iray azy olona sady tsy afaka mitsangana tsy afaka manaporofo ny tsy afaka miteny hoe aiza ary ny fanaporofona ty fanaratsiana ataonao ty tsy misy ireny ny nonao teny fa ny teny manafaka anao amin'ny fahotana zay misy porofo sy vavolombelona tsy nonao teny fa tena mba inona loatra le fisainanao fa mba misy fisainana ihany ve ao anatin'ny fidohan'ny olona manao an'izany de efa tsisy fisainana mihitsy ka za moa anao iny fa tsy hidirako lalina fa za miantso n'le olona farapara satria efa ray volana sisa de mikatona tanteraka ny batisa ao Madagasikara tsy misy batisa tsony eo aminareo ao Madagasikara atao miteny anareo ao Madagasikara ty za aloha mbola tsy eo am'izao fotoana zao za mbola ty amin'ny toerana lavitra de lavitra misy gilasy be aty
mbola ty zay ozanao aizy zany de za aloha tsy miteny sady tsy teny mi rehefa tonga Madagasikara vao miteny aminareo angamba zay le izy zay zay le fa tena mipetraka aminao hoe ianao tsisy Andriamanitra miheno nefa le manafaka anao amin'ny fahotana ary misy vavolombelona maneran-tany vao maheno an'izany Eliaza zany hatrany de efa lasa tsy manao ratsy intsony. Ny sasany aloha tena hoe tena mahafinaritra mahafinaritra le teny hoe tena zany le tena famonjena fa tonga. Ny mampalahelo ary moa de nahita olona anankiray tindreo tao Madagasikara ty sinoa izy io nampalahelo kely fa izy hoe efa antitra tampakalala tena fara-tampony falina ndre hoe afaka amin'ny fahotana izay manaraka an'izany Eliaza ary tena vonenao batisa izy saingy indrisy tsy navelany vady aman-jany any andeha amin'izany batisa zany hoe tena zany vao to hoe fandrahoana any tahoana moa zany ny ataonareo olombelona zany de eritreritra venareo zay nanao zany fa hiala maina amin'izany fanapahan-kevitrinareo zany satria mantsy mieritreritra fa mahery mihitsy ve zao Andriamanitra tokonareo izay efa tsy mahafaka amin'ny fahotana zao ho hitantsika eo e ho hitantsika eo za rehefa tena mianteny anareo mihitsy hoe de efa ataovy manao entraînement de zao le Andriamantrinareo de ny rehetrarehetra reo atsovy izy de ataovy manao entraînement mihitsiny fa efandony zay na tonga anatiny hoe zay tsy miresaka aminareo olombelona kely io tsy olombelona kely zany tsy m'intéresser anay zany resaka amin'ny olombelona kely zany nareo olombelona kely dia fohy fisainana tesinareo miteny anazy zay nefa dia marina tsy hitako ary zanaovana l'expression aminareo raha misy sainareo tokony mahafantatra azy zao zatra nampianarina sy natolonareo zao inona zany tsy atakarareo zao atsarana be menareo zao fa raha mita kiraro nareo tsara tarehy be ny mpivarotra any mipepipepitsy nareo mitady vola azahoana an'io kiraro io na akanjo karoanareo mihitsy ny vola azahoana an'io fa ity fiainana mandrakizay ho aminao fa navotanao amin'ny fanahinao fanarantsinana le fanao any aminazy any nefa ianao mahita profety tena afaka amin'ny fahotana marina le olona zay miaraka amin'izany Eliaza fa inona ty ataonareo ty mba misy saina ve nareo amin'izany sary zany io zany hoe ka tsy tiavanay anao le ianao le mahitsitsy fiteny fa tadiavinao ahoana indray le fiteniko amina anambitamby anao ve zay tsy mahay azy zany ary lay naniraka anay mafantatra fa izay de tena mahivava mihitsy zay zay mihitsy zay ko efa nazaveko aminareo ny ateziranay ny Andriamanitra anay efa nambanenareo efa nataonareo tsinitsinina zay koa ve mbola anaiky an'izay mbola ataonareo azafady aningeka tsisy tsony fa zay sady tonga zay amaly ka nany anaranay hoe mpamaly de ny mpamaly nday koa de nampitamby an'leo valiny le amaly ndray zany ndeha nampitamby an'leo valina inona koa zany resaky zany azao fotsiny e zay aloha mbola sy tena miteny betsaka satria ozy maniraka anay hoe mitenena ihany fa aleo fotsiny aloha andeha amin'izay fandaminana efa napetrapetraka de zay fa raha ny ao anatin'ny fonay ao ny anontaniana ny anay efa zavatra hafa ny Elia efa zavatra hafa mihitsy ny planina ny Elia fa zay fotsiny hoe mbola kofina aloha zay azo avotana de zay zany de manaraka Elia hoe manome saina le mbola mitady famonjena indrindra malagasy mantsy nefa iantefany teteniko ty le malagasy belozy be saina le tena miseho mahery hoe ifakaheta tsy oela izasenao ary malagasy be saina sy belo averiko tsara zay teniko zay ifakahita tsy oela izasenao ary malagasy be saina sy belo ifakahita tsy oela amin'ny Elianareo ohatrany hoe amin'le fiverenanao ve tsy zany ny tiako resahana io amin'le zavatra tsy hainao sy tsy ampoizinao sy le tena tsy fantatry ny lohanao ka rehefa arikoditra ny lohanao sy tena iororo ny sainao sy lalakalainao zay ataonao de ho tadidinao zay teniko zay hoe mbola ion tsika asianao saingy tsy mba fanavotanao anao ntsony fa latsa ho anao ny eonanao amiko latsa ho anao fa tsy fanavotana ho anao tadidio tsara zay teniko zay sady nenina ho anao fa iverina ny vavanao tsara zao teniko zao hoe tahak'izay eny
ay ve le olona teo akaiky ny tranonay iny ty zao no tena izy amin'iny e ho taditinao tao zao teniko zao ay ve le olona naratsiko sy nambaniko iny ke tena ohatry zao ke ve le izy e ho taditinao tahola zao teniko zao ozinao be deabe raha ny tsy omenonao ko ny andro vao minenina ve de anao hoe miteny de iza ny henonao zany amina raha zany gaza ny elia zany na raha zany ohatray any elia zany a sady tsy mivaky loam'izany tsy miraha zany fa efa miteny fotsiny izy de ampy zay maheno anao tsara tsy maheno anao tsisy milaraha zany izay tsy mivaky loha raha tsy niteny zay de bety fa rehefa niteny zay de vita ny azanay zay tona hoe naheno anao tsara tsy maheno anao tsisy milaraha zany ka iverenako am'izay any tiako tenenina fa kozany ianao kozany de vo manomboka de fa maherihery vaika be ny tena tsy maherihery vaika zany fa tena marina ane zany e marina ane zany e ka anao hoe de tsy efa mahita ny zavatra efa miseho aminareo zao firy tanareo nefa niororotra hatra ninorotanina de indroa intelo iny firy nefa niororonareo tam'ireny vaiza zany hitranga ao aminareo Madagasikara zany ohatrany hoe fanganao tsy akatiako hoe nareo Madagasikara de tsy haiko indray aloha fa vitatsika eny ihany ny toy nefa aveo za aloha makany makany fa tsy hay tsony zay lalakaleko za koa raha mba tsy mainy lalakaleko tsy hitako hoe ahoana sy ahoana ny mety toy ny fanazaditako fotsiny loza ho anareo Madagasikara ena mitenanareo loza ho anareo Madagasikara de andana atsory Jesosy sy ry Andriamanitra tsy izy ireo hialasy an'ireo sy vo manao entraînement ao mamaha zay teniko zay asy vo manao entraînement de zao zareo mamaha ny tenin'ny Elia fa tenin'ny Elia zany loza ho anareo Madagasikara loza ho anareo ao Madagasikara anina tonga nanipinipy teny an'ireny président république reny hoe tsy aleo hoe mba ohatran'izao tsy aleo hoe mba zao reny teny moa de ataoko tsy aleo reny hoe zahatra tena mazinaza marina aminareo fa tena zahatra tsy azonareo ialana nge ny teny iny fa mba mizaha fotsiny teny hoe tsy aleonareo ve satria misy mandeha ny ambadika any dikan'izany de mba fantatro le zahatra mandeha any de fa mitenareo hoe tsy aleo hoe mba tiany ataonareo anange tsy napoizan'ny olona an'iny Donald Trump iny zay iny le nampianariko tamimaly iny hoe tsy aleonareo marina ve Donald Trump satria raha tsy Donald Trump ny tao amin'izao ritenenantsika zao fa bomba atomika milatsaka amin'ity taninareo ty bomba nucléaire ary tena zavatozy e ka le teninareo olombelona hoe tsy aleo hoe maty rapitro zay maty androany de zay na tonga nanametaka an'izay teny zay fotsiny hoe tsy anareo ve ry de efa mahafantatra fa tsy maintsy ny any nge no apetraka eo satria misy planina ny ahosoa tsy maintsy mandeha koa ny tena izy e fa mba fomba fiteny fotsiny le hoe tsy aleonareo ve ry ka safidy ihany nefa iny ka rehefa tsy tianareo iny de loza noho iny no mipetraka eo zay moa tonga le hoe safidy hoe tsy aleonareo ve ry hoe any ny tsaratsara kokoa aminareo satria efa tsy misy zavatra tsara itsony a andeha n'ity planeta terre ty de mena safidy nareo ka ndikan'le hoe tsy anareo ve ry iny ny tsaratsara kokoa noho le anakaizy andeha eo zay ny dikan'iny teny iny rehefa tsy hainareo ny dikan'le teny Elia de manazava mahitsy be am'izay hoe ny dikan'iny de zay hoe iny ny azo raisina fa raha voatsiny de zavatra ratsy lavitra noho iny ka iza ny tianao le tandeha miditra amin'ny ratsy lavitra sa ity mba azoazonao efinna ty safidy iny zany ny tena marina de nefa jereo tsara fa nanatanteraka ny teniko ane zany Donald Trump zany e za le nyteny taminareo horava ny demokrasia io ne izy io rava io horava ny ONU io ne izy io fa makany amin'ny faharavana iny vaovao rehetrarehetra mandeha de hoe tena rava ny ONU tsisy matoky ONU tsony ny makany Amerika ary tia fatahoran'ny rehetrarehetra zao anao baolina makany ny Senegal amin'ny coupe du monde tsy mahazo mandeha makany ny vahoaka Senegalais efa olana maneran-tany ny olona any efa enjikenjeny Donald Trump daholo samboriny daholo ngasy tanteraka ny teniko zany anga de midika hoe tsisy mahay miady aminy fangamo de ozy hoe tena velona raha rehetra fivavahana ny teniteny hoe ny Amerikana tsy misy mahay miady amin'ny Amerikana ho nefa ny direo raha ty efa hidivan'ny olona ao Donald Trump ihany ange ty ny hidivan'ny vahoaka ao e afaka miady aminy zany ny olona ny senatera mahay miady aminy afaka miady aminy ihany zany ny olona aza de vendrana ary mpitondra fivavahana zany bibidy zany anga aminareo vahoaka zany na hoe firenena président nakay ake zany
Tsy misy miady aminy olona anankiray ny dikan'izany. Aregatsy eny fa niakatra avy anatin'ny ranomasina izy. Kaiza koa misy firenena niakatra avy anaty ranomasina aminareo? Olona zany teneniny zany, fa mba misy saina. Ka raha olona zany ka ataontsika Amerikanina izy dia Donald Trump no teneninareo tamin'izy. Hoe papa, hoe ny Amerikanina bibidia, fa mba misy saina e. Dia raha tia ny sénateur efa mahavita miady aminy. Be dia be ny olona mitsangana miady aminy. Azo idivana tsara izy. Ary raha matanjaka izy tokony niady tamin'ny Iran. Izy ary tia manao fifanarahana amin'ny Iran. Izy ary tia manao fifanarahana amin'ny Poutine. Mbola mifanaraka. Fangazany bibidia zany mety hifanarahana aminareo. La bête impose ses lois aux humains. Adikako amin'ny teny gasy. Ny biby, ilay bibidia zany dia mametraka sy mandidy ny olona. Mametraka ny lalàna amin'ny olona fa tsy misy hoe manao marimaritra resana amin'ny olona. Zay nefa ty Donald Trump manao marimaritra resana amin'ny be sy ny maro. Ahoana ny maha-bibidia an'io? Fa mba misy saina ma. Zany hoe nareo manko ilay olona mora vendrano rehetrarera dia manaiky zavatra tsy izy mihitsy. Efa ny teny avy any am-panotra tsisy teny marina fa mba misy saina. Mbola tsy tonga saina ihany. Eny tonga nametraka an'ilay teny teo hoe aratsianareo mafy mihitsy zany ambassadeur-ny USA zany. Ziad Ahery. Io mpanao ratsy io zao io, taky zao io. Izy milaza aminao fa nanao ratsy zany Elia zany mba mienany profo e. Pasakasaka nareo zay tenen'izany foana no tena marina izy. Nareo koa ny tena marina fialonana an'ilay vadiko koa no tena marina satria tsy ho afaka amin'ny fahotana raha tsy manatona anahy. Tadidio zay teliko zay. Eto amin'ity planeta Terre nareo ty dia zao. Tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotana afa-tsy zary ery ihany. Dadanay zany tsy nanirako olona anankiroa na anankitelo na anankefatra na anankadimy. Tsy misy zany. Toka nanondrahana. Elia, za tsy miresaka anazy ho lany Israel. Ny azy hafa ny azy ihany. Fa ho an'ny hafa firenena rehetra ankoatran'ny Israel, Elia rery ny mahafaka ny fahotanany olona. Satria ny Israel efa any azo oliva roa izay manaraka anazy ho lako afaka. Samy manana lalana ny rano nanirahana anazy rehetrarehetra zany. Dia izay moa zany tiako tenena zany, ary reny zandriko reny, miaramilako reny. Afaka mibaiko an'ireny tsara raha misy lavako azy zany, nefa moa ataoko inona moa zareo ny asany ary ihany mba ataony samy manao ny azy zay. Zany lehibe an'ireny. Ataoko teny tsy zakanareo tsony izy fa izay marina. Ny fahamarinana tsy azo le afenina anareo tsony koa fa miainareo tsara. Tsy miainareo tsisy minara. Zany natao Elia zany raha tsy hainareo. Lehibe ny mpahivava atao amin'ny lanitra lanitra rehefa manao izay matezitra ny dadanay Iavasy Joshua. Nareo Zorobelona ve nareo ve ny anarana ho ajajaina sy ny karazana. Zay tena tianay nareo rehefa manaja ny Andriamanitra anay. Fa ataonay fay rehefa manadala ny Andriamanitra anay, manambany ny Andriamanitra anay, mananiany ny Andriamanitra anay. Tonga izay amary. Ary tienareo miteny ny lehibe ny mpamaly. Lehibe ny tafiky ny miaramila ny lanitra lanitra. Nahita mpitaritafika ny Israelianina. Tamin'izy andeha hanafika ny tanànan'i Jeriko tamin'ny alalan'ny Joshua. Fa mbola fehezoky ny mpitaritafika ny Israelianina ny fanena tamin'i Joshua iny. Mpitaritafika ny siotan'ny Israel iny. Elia no mpifehany reny. Feheziny Elia daholo reny. Ary reny manaiky anah rehefa miteny za. Tsy azo reny toerana mihitsy ny teniko. Fa raha manome baiko an'ireny Elia dia mandeha automatique reny. Lazaiko anareo zany.
Areo mantsy efa tena tenenina tsy tia lala dia asiako anareo zay ny mombanay. Ity ny lehibe ny mpitaritafika ny lanitra ty miresaka aminareo ty. Le tsy nety ninonareo fa ambanimbanianareo foana. Raha ny alehibe ny atezerany fonay dia zava-kafa misy ny mety hitangatsy amin'ny teny fa aleo fotsiny izy ohatry hoe mandeha araka ny tokony ho izy io fa manjary lasa mandeha loatra ny teny dia zay zany ohatry hoe voninahitra ao mananasy. Fa zany tiako tenenina amin'izany rehetra zany hoe trop loatra le fanambanianareo e. Ary ny tena mahatsiravina le mieritreritra an'le zavatra ataonareo sasany olombelona dia tena hoe mena ny zavatra tsara nareo dia aratsianareo le zavatra tsara. Io ny tena mahatezitra mihitsy tena. Rehefa tsy tianao tokony mangina fotsiny vavanao dia lasa anao mandeha azy. Fa tsy ny olona izay maniry ny tsara ny pepemponao. Reny koa ny dia mba olona vendrana koa reny olona reny. Ianao hoe mahinao le teny tsara dia mray aman-drenonao sy ny vadinao sy ny rafozanao ny ataoranao vendrana. Sady kely no ny kely saina. Ina ny atahorako ny olona mety maty io. Io raha mbola matahotra maty io, mbola makany ny dokotera efa marary. Dikan'izany matahotra amin'ny maty. Zay tsy miteny ratsy ny dokotera, tsy miteny an'izany a. Fa le famonjena kosa e, tsara lavitra ne zany famonjena zany. Maninona zao zany tsy arahanao zany. Ianao dia ny tenin'ny mpanota eo foana ianao. Ny mpanota ninonao teny foana ny tena izy. Fa tonga ny tena marina milaza ny marina aminao, ely ihany manambara ny hatsarana aminao, fa mianao tsy mety mianao zany. Inona ny tsenonao an'izany? Ianao raha zao mametraka fanontena hoe inona ny tsenonao le teny marina? Satria hoe misy olona miteny hoe io sarabady, io manao an'izao, fanaratsiana komsa dia enonareo fotsiny. Tsy adaladala akory ny fitsarana eo Madagasikara dia mitsaraka ao nosy. Raha nahita ny tantara marina, ndala zareo anontaniao ao fa ataoko any ny tantara e. Ary tsy adaladala akory ny fitsara ao anosy. Fa tsy moramora zany, tsy possible zany hoe lehilahy zany ny andeha hangataka fisarahana. Fa ianareo tsara ny lalanao Madagasikara fa tsy possible zany. Fa tsy maintsy ny vehivavy foana no miala vao possible zany. Ary ny vehivavy manao divorce vao mety zany. Lalana efa niainareo fiainana izany tao. Fa za tena nanao aho hoe, za dia tena nanao na dia haiko ary izany lalana zany, za hanao satria tena efa tsy mety aminah intsony ty sary ty satria tena efa mihoatra ny atao hoe na ny fanoherana lalàna raha tena mbola azo atao hoe mbola azo leferina satria tena efa trop mbola ambony ny fandikan-dalàna ny zava-misy. Mbola ambony noho ny fandikan-dalàna. Dia ianareo angamba mandika an'izay teniko izay. Ambony noho ny fandikan-dalàna mety. Fantatrareo amin'ny lalàn'Andriamanitra Abrahama io, ny amin'ny hoe tsy fitiavana aminao ratsy dia mbola ny ambonin'izany le izy. Dia ianareo misaina sy mieritreritra an'izany. Any aloha tsy tonga naratsy olona tena marina fa mba miteny amin'ilay olona tonga saina ihany hoe ianao aza adala sy vendry ianao ka izay fanaratsiana ataon'ny olona any no henonao foana fa tsy mba niteny marina namoneko anao no mba henonao. Tsy te hitanao anenina mantsy aoriana ny 8 mars mahatonga na miteny eto. Fa zao le Elias zao lehibe ny mpandatsa amin'izay aoriana ny 8 mars. Lehibe ny mpandatsa. Io radio sy tele raha mbola tsy hakaton'ny fanjakana io. Dia tele sy radio ho an'ny fandatsana io. Afa miteny. Io tsisy tele enanareo intsony hoe ka hoe mitondra ny fampianarana ho anareo olombelona hoe zao indray miteny azafady. Tele Madagasikara sy radio Madagasikara zany misy fampianarana eo sao. Tele mandatsa sy radio mandatsa io, zay ny enonareo ao. Fa raha le fampianarana ty ivelany kosa dia mamonjy le ty ivelany. Fa raha Madagasikara fandatsana, radio fandatsana io, andatsanareo amin'izay io tele ACFF io, ary mandatsanareo amin'izay io radio ACFF io. Zany hoe zay mihaino sy mandeha io zany dia mihaino lahatra mandrapatapiky ny fiainana. Dia aza mihaino anazy rehefa zany e. Zany hoe nanareo raha tsy afaka hiainana intsony satria tsy ety anareo olombelona fa saingy notadiavinareo satria le zavatra hitsanga mihitsy notadiavanareo io radio sy tele io aiza iny radio iny iny marina ary aiza ny Elia iny, Elia tsy hitanareo intsony amin'izany fa ay sarotra aminareo maizara ty efa tsy fantatrareo aiza ary azo exemple zao aiza ary azo dia hokaronareo amin'inona zany efa za tsy hitanareo, za tsy miteny hoe ary dia aiza nareo nikaroka anahy. Ohatr'izao nge le sary misy e.
tsy hitanareo zany efa za miteny resy lahatra ianao zao any amin'ny tany misy anao fa za tsy hitanao ohatrany hoe zaka rehefa tonga leny manaraka dia anao batisa any an-dafy fa za nga hitanao aiza ny hitanao ana zay nge le fahantena mipetraky de manina anao ary nataonao tsy fantatra anao odray ko raha tsy vena anaty ny fahavaloko ny fantatro dolo ny fahavaloko ka za le tsy any aminareo ny tantaran'izany fa de samy anainy anayko rehefa miady de samy tsisy mifampilaza ny ataony aiza koa misy miady ko tantarenan'le adversaire ny zavatra ataonao ko raha tsy venana zay tsy venana fa zay mahay miady zay tsy mitana basy zay fa nay hafa ny fomba fiadinay tsy hainareo olombelona ny fomba fiadinay nanay ny zavatra hafa mihitsy ny fiadinay tsy entako ianareo miadiady aminay mba mipetraha tsara fa olona nge ho anareo olona nge nareo fa mipetraha tsara nareo nge tena tsy mahay momba anay mihitsy ny tsy hainareo zahay zana tonga anay miteny hoe zay tsy miady amin'ny hofaman-dra olona kely nareo ka zay tsy miady amin'ny olona kely zavatra hafa mihitsy ny adverseranay ary reo adverseranay inonareo teny reo no mahatonga anay tena mba mitenareo hoe mba misy sainareo olombelona fa ny devoly foana zay mpitondranareo any amin'ny elo ve ny enonareo foana tsy la mba hitarika nareo makany amin'ny lanitry hoe lasa tsy manota intsony na deo am'izay sary zay fotsiny ane raha olona de tokony tsy ahatonga anareo hanao ratsy na hoe hiteny ratsy aty aminah ty a fa na de mba ny conscience nareo hoe inona moa zany ratsy nataony olona io fa ny tsy zaka anareo de anareo lena tsipitsipy eny amin'ny eny fa de makany angenareo rehefa tsy hibebaka anaraka ny eo soa nareo ny am'izao teniko zao de ho antokoa ngenareo fa na iza koa lasa mpandainga raha tsy miteny an'izany ko raha tsy anaovako arrangement nareo ko ao ara fa tsy hiteny an'izany a azafady loza zay milaza ny marina ho diso ary lozany zay milaza ny diso ho marina mafantatra fa hitsipy eny amin'ny elo nareo de miteny hoe makany amin'ny elo anao zany no te lehibe nampitsara tsy hanao nga nateo lehibe nampitsara zany sady mpitsara anao zao Elia zao ianao rehefa maty a de mandalo fitsarana ianao tady dio zay ary ny fitsarana efa nomeny dada Iavany Yehosoa ary Yehosoa nefa naniraka ny Elia ho lehibe nampitsara lehibe ny mpitsara ao amin'ny VSCC tady dio zany zany zao tsisy fantatra anao zany e fa meko anao fotsiny tety matoa anatin'ny bokinareo misy ohatra hoe mpisolo vava isolo vava misy mpisolo vava ianao zany ka ny mpisolo vava aiza no ametrahana aiza no ametrahana ny mpisolo vava ny mpisolo vava de apetraka any amin'ny tribonaly any amin'ny tribonaly ny ametrahana anazy hanao inonao isolo vava olona anankiray miomana zany ianao fa ho tsara eny ianao dikan'izay ary zay ny lavana le fanahy masina isolo vavanao petraka amin'ny fanontaniana fa misy fanahy masina mampitendra tsy ny vavanao ve raha tena fanahy masina le miaraka aminareo io miaraka aminao io satria anao miteny amin'ny teny tsy fantatra misy fanahy masina mampitsangatsanganao ve misy fanahy masina mampifokarongony anao ve misy fanahy masina mampisotro toka anao ve misy fanahy masina mampitendratsy anao ve misy fanahy masina mampanao fihetsika jolamboto anao ve misy fanahy masina mety mampandihy balina anao ve any amin'ny boîte de nuit sy ny karatsainy amin'ny manao balina de fa mifanadala mifampikotikôty eo le lahy sy ny vehivavy mifara mitsangatsangana misotro labera sy misotro toka sy mifokarongony sy rehetrarehetra misy fanahy masina mampanao an'izany ve ary misy fanahy masina mampijery sary ratsy ve film tiako tenena io misy fanahy masina mampihaino hira devoly ve de le hira vetavetra io teneniko io misy fanahy masina mampanao an'izany ve ametrao fanontaniana ny tenanao hoe fanahy masina ve ty sa tsy fanahy masina fa fitany devoly hoe andana mivavaka fa mibebaka rehefa avy eo a fa io Andriamanitra nke mpamindra fosy mpamela heloka ka mifona ho atsika izy tena ry adala sy vohitra saina ho zay soa mantsy ny mpianatra fa osikosa ny mantsy anao hoe ry adala sy tsisy saina manina ny teny izany satria ho ianao no nge vakitsika le alialokalofanaireo jaona voalohany ndao aloha hidirako kely ty zao tsika aloha hiditra kely ato amin'ty teny ty a ao amin'ny jaona voalohany a toko faharoa andiny voalohany jaona voalohany jaona voalohany a toko faharoa andiny voalohany
tovakitsika mihitsiny. Akikikely ary izy. Anaka izany zavatra izany no soratako de mampitekakelaka izy de tompozay de ataovy soratra mazara tsara izy taona voalohany toko faharoa andiny voalohany a de toetikeo anaka izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo fa raha misy manota de manana solo vava ao amin'ny ray isika de Iahosoa lay marina ary izy no avitra noho ny fahotatsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa eo am'izay le tantara goavana indrindra fa traritra nreto mpitondra fivavahana reto io teny io fa trany de hoe mahazo manota daholo tsika ry havana ao amin'ny tompo fa manana solo vava tsika ao amin'ny ray dia Iahosoa Jesosy Kristy moa ny ianareo lay marina ary izy no avitra no fahotatsika ka de mahazo manota atsika fa maty ho atsika izy tena mba misy saina ry olombelona misy saina mampalahelo be mihitsy le mahazo anao adao arahana kely lalàna mety isolo vava devoly ve zany eo io zanaky ny avo indrindra io ka raha mety misolo vava devoly izy a de tokony tavaverany amin'ny lantilanta ny devoly zay ny valiteny voalohany satria ny olona mpanota dia avy amin'ny devoly ndao nefa akitsika aloha de teny zay hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly ka ndao jerevantsika hoe isy solo vava mpanota ve zany io zanaky ny avo indrindra io de solo vava mpanota ve izy a de Jaona voalohany a aiza misy Jaona voalohany a Jaona voalohany a toko fahatelo a andininy filo valo ndao ary izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany zany hoe ny olona mpanota zany de avy an'ny devoly ary ny devoly de mpanota hatramin'ny voalohany ary zao no seholy zanak'Andriamanitra zao no natongavany io Iahosoa io andrava ny asan'ny devoly andrava ny asan'ny devoly zany hoe tonga andravany devoly zany io Iahosoa io elo nefa ny mpanota avy amin'ny devoly ny tena marina sotra masina zany tsy solo vavanao io Iahosoa io fa raha Jesosy zany de misolo vavanareo lay tsy izy fa raha le Iahosoa tena araka ny soatra masina mandrava devoly io mandrava mpanota io ny dikan'izay ary ny mpanota de tena ho ataony fay mihitsiny ho ataon'io zanaky ny avy indrindra io fay io Iahosoa ny anarany fa tsy solo vavanareo zany izy fa adverserany mpanota izy ka adverserany ve isy noho ny vava mba misy saina ry olombelona adverserany ve de isolo vavany iny ve izy andao arapetraka aminao le fanontaniana ianao manana adversera possible avy anao isolo vavany adverseranao io mba valia kely zay sa ady tsy vita sy rancune hatramin'ny farany ianao sy io adverseranao io de io fahavalonao io apetraka aminao zay fanontaniana zay ho adverseranao hatramin'ny farany ve izy io sa io fahavalonao io ianao zay manana rancune amin'ny ady ijeranao amin'ny olona miady aminao possible avy anao isolo vavanazy raha manana problème izy sa hanitrokitroka an'io hanitrokitroka an'io arany tena ho ataonao samy mamany zay fanontany zay nareo fa eto ny teny de milaza fa ny mpanota de avy any amin'ny devoly olona avy any amin'ny devoly egalina devoly ny dikan'izany ny rana devoly io ka izy Iahosoa any de isolo vava olona ny rana devoly mba misy sainy lay zanaky ny avo indrindra ve de isolo vava devoly fa mba misy sainy ianao ary natongavany io zanaky ny avo indrindra io handravany devoly ny natongavany ary matoa ny teneny hoe andravany asana devoly izy a
ka angamo aiza koa misy asana devoly tsisy devolona de efa ny ary tsy ho rava mihitsy ny asana devoly tsy rava ny devoly fa ny devoly mihitsy ny ravana ny dikan'izay zay na tonga le teny manoera ny devoly de mandositra anareo izy ny devoly mihitsy ny mila toerina ny dikan'izany ary ravana ka raha ohatra ny ahosoa tonga ny rava ny devoly mihitsy ny ipoteny io ary ny devoly io ravana io ka tsy misy ahosoany de isolo vava devoly zany aty ny devoly ny mpanotatra amin'ny voalohany ary zay mpanota de avy any amin'ny devoly ka tsy misy ahosoa isolo vava devoly fa mba misy saina zay maheno an'amo zao tsika miteny zao ry mpitondra fivavahana entina devoly tsy mandinika rehetrarehetra rehetra mba misy saina tany aminareo tsy mana-tsaina fa tsy ny mamono olona sy manipy olana ny hery foana tena tsisy fandinihana mihitsy zany ma tsy nentinareo amin'ny tana olona mihitsy ny zao satria tsy afaka amin'ny fahotana nareo de ny olona ny alefanareo makany amin'ny fahotana tahaka anareo misy saina ry malagasy a 30 andro sisa de mifarana ny fisoratana anarana ho anareo raha ny soratra atany efa 24 ty efa 29 sisa 29 sisa ny zao ny efa hitako amin'ny écran fahampahina mipetaky aiza zay misy Andriamanitra Abrahama isolo vava anareo raha izany teny zany de tena milaza mihitsy ny fa io Andriamanitra io de tsy mihaino anao mpanotra ka iza ny isolo vavanao zany iza ny isolo vavanao sady efa tsy hainony ianao ny tsy mijery anao izy ka aiza nisy isolo vavanao midikan'izany iza ny hitsangana isolo vavanao midikan'izay mba mieritreritra ve ianao io e
manota zany aza manota intsony fandrao anjoanao zay raha tsy noho teo ny olona manota zany a de mahazo teny mahery vaika avy any amin'io zanaky ny avo indrindra io iaosoana anarany hoe hanjoanao zay raha tsy nohony teo olona voaozina nge zany le olona voaozina efa ho any amin'ny faratsiana mandrakizay nge zany dika zany ho any amin'ny loza mahatsiravina ary efa ny teny le laisinaky ny avo indrindra ho any amin'ny loza mahatsiravina ianao izy ndray veny de isolo vavanao isolo vavanao ve zany zanaky ny avo indrindra zany aminao nefa ny ary izy nandefanao makany amin'ny loza mahatsiravina mandrakizay de isolo vavanao ve izy aminao mba mieritsereta mba mieritsereta fa ny dikan'izany teny rehetra zany de hoe tsy mahazo manao teny tsony anao manomboka eto raisy référence am'izay ny teny anareo mifanaraka am'izany teny zany ve nareo ianareo rehetra mpanaratsy anazy sy ny mpanisy ratsy anazy sy ny mpiteny ratsy anay io raisy référence ny teny anareo nanaraka an'izany nareo sa tsy sa tezy de mody nakato na radio sy ny tele hoe za ndray vo manomboka izy any amin'ny heliko ianao tena marina fa pio le tele rehefa zay ny mety anao fa piana manomboka aminy koa ny varavarany ny mazava tokony makany aminao fa maizina am'izay no koa makany aminao koa ary didinina ny faimezina nanaraka anao am'izay toy izy anao fa nganao manana fahefana am'izany manana ary tena manana mihitsiny aza mampiteny an'izany Eliazy zany ianao aza atao mamoaka teny zany Eliazy zany fatra de miatra aminao iny teny iny tsy fisangy zany Eliazy zany tena miteny mahitsy aminareo za tsy fisangy fa tsy olona tahaka anareo zany Eliazy zany raha miresaka izy de aza iverinareo fa olona fa mbo tahaka ny olona izy raha miresaka fa aza atao mandefa teny ho anao tahaka an'izany fatrany de mandeha any aminao iny teny iny olona tokony hovonjeny ianao ka ianao rehefa miavona de maizina tadiavinao rehefa makany aminao maizina ary zareo raha mitady mihitsy iza no asinako ianao no mitadiko zay tsy mba miaro olona mpanaratsy ny Andriamanitra anay fa miaro zay raha mbola misy hoe sao de mba azo iliranana ihany ty olona ty ndray andro fa rehefa ianao manao tenynao tsy azo iliranana tokoa anao fa ho ady veriserany hatrany farany de rehefa makany aminao maizina rehefa zay ny tadiavinao fa tsy hisy aro anao tsony zay ny dikan'izany teniko zany hiditsy indray tsika miteny manaraka Hebreo toko 10:fa enina amby roapolo sy ny 7 amby roapolo nefa kitsika zay teny zay Hebreo andareo voakarika kely an'le teny Hebreo toko 10 enina amby roapolo sy ny 7 amby roapolo zao ny teny nambaran'ilay zanaky ny avo indrindra rehefa taty oriny fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsarany marina hoe misy olona miny manota zany de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona efa tena madio mihitsy zany ty resahana ty hoe ka mbola manao adalàna ianao manao maloto fahalotona sy ny fahotany ianao a de tsy misy fanatitra ao anareo intsony olona ty amin'ny ahosoa mihitsy zany ty resahana ity ny etera moa tratra n'izao teny zao maika ve nareo any amin'ny mpanota anareo any de ianareo mpanota io de tsy misy fanatitra ny ota intsony fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetrarehetra kosa fiandrasana matahotra any amin'ny fitsarana ino hoe andalo fitsarana ianao tsy fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo de io fitsarana io ty olona miresaka aminao ty ny lehibe any mpitsara ho hitanao izao zay miteny aminao efa tena miteny mahitsy mihitsy ane za re olona fa nareo ve tena tsy azoko tsony a tsy haiko tsony nareo za raha tena ho zay tsy hitako tso zay tenenana reto olo reto iza lay lehibe ny tsaranareo tsy izany tena mitsaranareo fa lehibe ny zareo a fa raha ianareo jentilisa mpanotareo kosa de za mihitsy ny ho atrehanareo ao fa zany mpamoaka ny didy mpandefa ny didy makany amin'ny ahosoa satria tsy tendra nomena an'izay lalana zay a ary anjarany ahosoa mandinika ny didy ho avoaka an'izany Eliazy zany hoe
tena mitombona sa tsy mitombona araka ny tatsina zay aleo nga meko anareo daoly satria manana fotoana tsika zao ny asan'izany fanahy masina zany a io no manao ny récolte ny zahatra ao anatinareo ao ino le dika le tena re miobolona hoe jiron'Andriamanitra izy a ny fanahy zay nomena hitsilovana ny hefitrehefitra trisany am-pon'ny olona any ka ohatran'izao ny sary ilay fanahynareo zany ny hitsilovana ny ao anatinareo ao de ny fanahy masina raintsika sary zany izy de ohatrohatran'izao amin'ireo olombelona ny fanahy masina iny no mikapiten'ilay zahatra ao amin'ny fanahinareo zay le izy zay samy anatin'ny vatan'olona moa rehefa nahazo ny fanahy masina ny olona anankiray atao amin'ny eosoa de ny fanahy masina indray no mampita ny tatitra ny amin'ny fanahy fitsarana zay ny fandehan'ny sary de ny fanahy ny fitsarana no manao enregistrement ny zahatra nataonao rehetrarehetrarehetra io tsy ohatrany hoe écranareo ty ambony tany amin'ny télé fa zahatra spécial be zany tsy hainareo zany fa io le anaranareo olombelona am'le hoe indioma io zahatra ny any amin'ny système any amin'ny lanitra fa zahatra ty ataonareo ty zahatra raha ataontsika hoe 1 milliard ny hatsarany de ny anareo mbola 10 sur 1 milliard io ataonareo io vendrana kely nefa de fizisitiavanareo le indioma kely ataonareo io de alefa piany le fanazavana isako le izy de ny fanahy fitsarana miditra ao anatin'ny toerana io le tenako anareo anaty VCC ao ambony ao toerana misy anazy io rehefa mandeha ty indraindray zareo le kekekiny eny ambanin'ny vavadiny lantilanitra any rehefa misy etsona anazy indraindray zareo aty ambanimbany aty matetika zareo any ambonin'ny volana any any toerana misy an'zareo zany hoe 15 fois miranelany tany amin'ny volana any hoany angamba misy an'zareo indraindray rehefa mijanona ety izy mbola any ambony be any zany tsy takatrynareo zany tsy takatrynareo zany efa midikidina tiry zareo ao anatin'io dolidolo na anjely na fanahy masina na fanahy fitsarana na fanahy fanatanteraka na fanahy ino moa filazana azy koa tsy tadidiko moa le filazana kare fanahy fitsarana de fanahy fanatanteraka de fanahy misy falazana anakaiky tsy tadidiko mihitsy le izy tsy tadidiko mihitsy le anakairay fanahy fandringanana reo fanahy fandringanana zany fanahy fandringanana zany le manao ny asa mandringana rehetrarehetra sy rehetrarehetra tataka an'izay zany le sary teo tataka azy moa fa zay mihitsy ny mbola misy karazany maro moa fa reo zany miasa ety aminareo olombelona ety de ao anatin'io VCC io a ao nareo no mandeha rehefa maty ny fanahinareo mahitsy be mihitsy ny aliany teny satria sary mariny zany fa na ny devoly ary mahay an'io ary mahafantatra an'io fa izy tsy tantaranareo an'izany ko ny anazy rehefa lozany manjoa anazy izy efa voatsara tsy mila mandalo any ny devoly izy efa voatsara izy de direkta makany amin'ny elo zay ry zareo efa any zareo fa reo ambonambon'ireo sisa le tsy nalefa nakany mantsy le miandry ny fatongavany erosoa io zay le komba eto aminareo mantsy devoly navelany mpandripaka satria zay nareo olombelona ny teny de navelonareo aripany any no zay tiaripaka fa misy teo vonjeny ary io teo vonjeny io zao atsony Eliazy ao hoe mahay nareo manaraka anany zay izaho am'izay no arahanareo mahitsy be za izaho Elia no arahanareo ho any amin'ny eosoatsika ho any amin'ny lanitra lanitra adalàna ianao rehefa tsy tean'izany ianao zany iaraka mampiarasy pastera sy ny mpitondra fivavahana anao any ianao ho any amin'ny elo zay ny tianao toiziny ianao fa ho an'ireo olona maniry no vonjena ho any amin'ny lanitra lanitra ho lasa tsy mpanota intsony manarahany Elia mahainao anareo so satria eny aminareo any so mbola amin'ny firy zao amin'ny fito any amin'ny fito latsaka firy zany de amin'ny fito latsaka 9 minitra zao raha hitako ato aminareo any amin'ny fito latsaka 9 minitra any aminareo mbola samy eo mpandina daolo ny sasany taitra mainana inona ndray zany tenen'ny Elia zany tonga indray Elia nipitsipy anareo any amin'ireo rehefa tsy bebaka anareo zay mihitsy ny marina koa rehefa tsy tio de pio radio sy télé fa tsy olana fa ny fanapianao an'io koa mipika manomboka amin'iny koa ny lalana makany amin'ny famonjenanao fa de aizina notadiavinao fomena aizina hatramin'ny farany ianao a io tadidinao tsara ny tenin'ny Elia hoe ty le aizina ny teneniny satria anao tena tsy nino de aleo mihitsy ny ampiarina anao zay zany atao hoe iza zany Elia zany sady nanambany moa ianao tena marina tsy nivaky loha vitatsika eo atsovy am'izay zay farany mahery eny aminao any anavitra anao am'izay ny teneniko atsovy le maherinao atsovy Jesosy Jesoa iala Brahma ry Ganesy ry Boda atsovy daholo reny anavitra anao
Zany efa miteny ampanaovy entraînement ny Andriamanitranareo fa ifandona amiko e. Hafa ny teny ampanaovy entraînement ny teny zao izy. Fa mandeha ny teny Elia dia sy vahany. Raha Andriamanitra izy mahavaovà ny teniko. Fa rehefa tsy Andriamanitra izy tsy mahavaovà izy. De fotsiny le teny zay. Ianao rehefa ty mahita tsara mi iza zao nahavaovà ny teny Elia. Izy ary ty mandeha daholo ny teny ary tanteraka daholo. Za tsy miteny fa 100% fa mandeha makany amin'ny manatanteraka tsikelikely ary tapitra ny hito marsa. Vitatsika ny toy. Tsy fampitaorana fa vitatsika ny toy e. Efa samiara-mety angatsika zao. No, tsika ndeha aloha ny teny fa zany rehetra zany dia efa namporifonany hoe aza mba miadaladala ianao ny teny izy e. No, inandray ny toy ny teny rehefa avy eo. Mbola nitondray ny teny fa tsy nijanona teo ary nentina any amin'ny fahamaranana mihitsy dia any amin'ny bokin'ny Jaona na Ioanana ozy nareo Hebreo. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Rehefa aketsika ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy. Toko fahafiry. Toko faha 1 andininy fahavalo. Vakitsika ndray ty teny ty hoe niova ve io teny io sa tsy niova. Andininy fahavalo ka hatrany andininy 7. Donc vakitsika ndray. Dora vakitsika hoe nisy teny niova ve satria fiandrasana matahotra ho any zay manao ratsy rehetra ny olona efa afaka tamin'ny fahotana raha niverana anao ratsy zava-doza ary ho anao zay tsy afaka tamin'ny fahotana indray manao hoe ianao zay tsy afaka tamin'ny fahotana zany dia tahaka ny ahoana zany ny anjoanao ny tena marina. Pira tena zava-doza amina tambo mihitsy ny dikan'izany. Raha ny olona efa afaka amin'ny fahotana raha no manao ratsy tana zay mahatsiravina ho anazy zany sary zany. Ane tena tsisy solution mihitsy ny fanaovana ratsy io ohatra dia loza ho anao. Nefa nefa hoe efa tsy nanao ratsy intsony ao mihoso azy zany. Tsisy solution intsony izy. Ary anareo zay tsy nanana an'izany fanafana fahotana zany mihitsy na indray mandeha azy satria mpanota lalandava tahaka ny ahoana ny manjoa anareo. Mba nisy saina tamin'izany ve ianao io? Fa le afaka tamin'ny fahotana raha dangera mbola manao ratsy ary ianao zay tsy afaka tamin'ny fahotana hatramin'izay andro ny iainanao io manao ahoana ny fiafaranao? Mba nieritreritra an'izany ve ianao? Valiny de tena mitsipy mahatsiravina ny amin'ny elo mihitsy ianao ary tena farimy rehetra avy midedadeda ny miandry ianao. Ozy ianao fangano hoe fa nahita an'izany farimy rehetra avy zany. Meko anao mivaly manam-pahefana amin'ilay fary rehetra afo ary manam-pahefana amin'ny elo. Fanontaniana ary mamerina azy mandeha fandray. Ary zahatra nampitanaka ny rehetrarehetra zany. Tiako tenena tsy lero olombelona zany antaniny resako zany a. Fa ny any amin'ny tsy tamaso hoe manana zany Elia. Zany ny ilazako aminao hoe tonga eto aminareo manam-pahefana fanahambanianareo. Tonga teto aminareo ny manana ny voninahitra fa tsy ndraraha ianareo satria no heverinareo fa olona tahaka anareo, olona kely tahaka anareo. Izy koa potapota kely iny no tena marina. Azy ianareo fa ohatrany hoe olona tsinitsinina. Tsinitsinina fa tsy hainareo ny momba azy. Ho an'ilay mpanambany dia tsinitsinina satria tsy hainao. Fa raha fantatranao momba an'izany Elia zany mandadilady eo anatrehany ary ianao no tena izy. Toy ianao izy koa ny andadilady eo anatrehanao ho hitantsika eo fa ianao mihitsy ny andady voalohany tsy ho ela. Ianao mihitsy ny andady voalohany ianao izay namoaka an'izay teny izay ny andady voalohany ary tsy ho ela. Tadidio izay teniko izay. Fa tsy rendremana akory ny tompon'izao teny sy ny famarinana zao ka hamelanao mandeha ho azy kotsiny amin'izay famalivariana zao teny zao. Fangazonao valivariana tsony ny teny mandeha. Ny teny Elia tsy azo valiana. Tsy azo valiana zany teny Elia zany. Ny teny Elia egala dity daholo izay mivoaka eo. Ary amariny ilay naniraka anazy. Satria ilay naniraka anazy ihany ny tompony io teny io. Fa Elia mpitondra teny fotsiny. Lazako anao hoe aza sangisangenao ny teny avoakanay. Fa olombelona ianao. Nanome porofo anao nge zay e. Firy taminareo olombelona no nivavaka niaraka tamin'io mpitondra fivavahanareo fa iza tamin'ireo no nafaka anareo tamin'ny fahotana. Meo anany anarany. Tsy misy. Nandeha tany Amerika Elia. Nandeha tany Inde Elia. Nandeha tany rehetrarehetra tany Elia. Ary zao koa raha aty amin'ny tany hafa mbola tsy fantatrinareo koa. Mbola any koa Elia mandehandeha.
fa tsy ary nahita olona zay tsy manao ratsy ary samy teny fa mpanota daholo miaraka am'izay fivavahana azy ary moa miresaka amin'olona de hoe aiza rangany impossible zany afaka nyfahotana zany ka zay mihitsy nareko nareo tsy afaka am'zany raha tsy miaraka amiko tsy indriko tsara miaraka amiko izao Elia ziady ely ambasadeur-ny Soasy Dada Maria va raha tsy miaraka amiko ianao tsy afaka nyfahotana zany satria aty amiko rery aty amina rery ny lakile ny fanafana ny fahotana aty amin'ny Elia ny lakile manala olona ny fahotana ka zay tafaraka amin'ny Elia de afaka nyfahotana satria tafaraka amin'ny Yehosoa mivantana izy ka lozika anareo miteny an'izany vavanareo de ary raotsy anao miteny izy afaka nyfahotana ranga mpandaingy nareo satria tsy afaka izany reo tsy aty amin'ny Elia aty zay ny antony etsokany hoe manatona ny Elia ary ny tanjoko moa de zao ny dika ty teniko ty ianareo zay resy lahatra rehetrarehetra manomboka androany andana miomana miakanjo manomboka zao za miteny zao de andana miomana miakanjo so raha ahitararahnareo amin'ny divolo fahavalonareo zay efa mikendry ny olona tsy afaka tsy avelany andeha ho any amin'ny Yehosoa noho izany ty teniko ty ny fanafananareo mandidy anareo rehetrarehetra tsisy mipetrapetraka any an-trano raha ohatra anao miteny hoe za le toerana misy anao manahirana tsy te lala zany ery io zay toerana zay tianao na ny toerana misy anao na ny lanitra ny lanitra ndray amin'ny fidiana zany ery zany tsy manao arrangement nanizana amin'iza fa rehefa teo vonjena andao mandeha tsy hainao ny lozanjo an'ity taninao ty fa raha fantatrao ny anjo anazy fa mikikika anao mba vonjeo re zahay fa saingy mbola tsy tamin'ny masonao ka manao an'izany fitenenana zany mbola ny vola sy ny arena ihany eo anatin'ny atiny taona hoe fa tsy makaizy io volana io ary tsy hitanao hoe aizy io e fa raha nakaizy io de tsy maty ny hafaranao fa mataonao maty de tsy makaizy io ny dikan'izay io zany zao ny teniko aminao ho anareo zay resy lahatra no vonjena didy ny Elia mandeha daholo miakanjo raha vao tapitry ty teniko ty lasa miakanjo de andana miakatra any Ambodrapety daholo nareo rehetrarehetra na mamonjy ny fivoriana am'izay toerana misy anareo any amin'ny faritany nareo na vonjeo fiangonan'io aingana de aingana tsy misy mahazo mijanonjanona tsony nareo ao-tranonareo fa tsy mety tsony lasa daholo mandeha miomana de mandeha daholo miakatra raha ny Antananarivo Ambodrapeto raha ny Fianarantsoa any Akifafa raha ny Tamatavy tsy haiko tsy tadilika tsony moa anenga many rehefa ny evangelistra sy ny tompona ndraiky tany ny adresy rehefa avy eo fa tsy ary tadilika daholo na ny Digo na ny Toliara na ny tsy haiko hoe be deaibe zany ho an'izay mihaino internet ndana mandeha tena mandidy anareo am'izay Elia ary raha tia ampita-dranomasina no maheno anazy ty be deaibe nareo malagasy ty ampita-dranomasina mihaino andana mamonjy a Madagasikara andana mamonjy a Madagasikara fa tsy misy malagasy mahazo miantso ny Elia zany rehefa tapitra ny tomasaka hoe za tompoko malagasy ka aty ampita-dranomasina ka mba atao batiso valiny zero tsy natokanao malagasy tsony ny famonjena ka raha vao mititra malagasy ny andehana ny Elia de tsy mahazo mandeha Elia fa raha vao titra étranger ny andehana ny Elia de mandeha indray Elia de mahazo ny profity ny malagasy zay ndray mety zay zany ilazako any hoe tapitra ny hito maro samy batesinareo ry malagasy noho zany tsy misy mahazo miandryandry eo an-trano tsony ka hiandry any fa miainga daholo zay resy lahatra rehetrarehetra ary nasainy Yehosoa mihaino daholo nareo natona de tampoka ty fandarany ty de lasy nareo miakanjo daholo didy omeny Elia nareo am'izay zany ary ny fanahy rehetrarehetra zay iaraka amin'ny Elia de miomana miakanjo daholo zao de zao ny fanahy rehetrarehetra zay iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lanitra ny lanitra de miomana miakanjo daholo manomboka izao de andana mamonjy ny fivoriam-bavaky nareo didy omeny Elia nareo manomboka mihaino ny tenin'ny Elia daholo ny rehetrarehetra rehefa olombelona ovonjeny Yehosoa rehefa tao anatin'ny lista novonjeny Yehosoa de mihaino any Elia daholo am'izay de manaraka ny didiny sy ny baikony Elia hoe miomana daholo rehefa tapitra ty teny ty de makany Ambodrapeto daholo nareo Antananarivo makany Ankifafa daholo ny any Fianarantsoa de ny sasany no tsy haiko fa ialako tsiny amin'ilay miandry dreso tena zatsy mahay toeranao fa ro ihany mba haiko reo dahoary vakitsika le Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny fahavalo fa niosatsiny tsy mino de tandre toizatsika ry ambany ery anana ny anjara anatin'ny farimy rehetra afy sy ny solifara
ianao zao le osa ianao satria tsy mety miainy marina, matahotra fianakaviana, matahotra ravozana, matahotra vinanto, matahotra tsy haiko tsoy atsako ho anakely eto rakizy tsy mety mino zao fahamarinanao menanao zao de ho any amin'ny farimy rehetra avy sy ny solofary ianao. Zany ny voalazan'ny olona mpanao ratsy, de mitoy eo am'izay moa tsy le hoe vetaveta mpamon'olona mpijangajanga ny mpanody ratsy, ny mpanompo sampy, ny mpandainga sy ny manana sy ny arina sy ny ratsy etra ho any amin'ny farimy rehetra afo ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina fa tsy kono hoe misy mpisolo vavy ianao fa any amin'ny farimy rehetra afo ny planina ny menanao. Fa le resaka hoe misy mpisolo vavy ary olona efa ty amin'ny Eosoa ny resahana zany, fa tsy nareo any ivelany eny amin'ny Jesoa any mbola miara mandeha amin'ny devolo manotany, tsy nareo any akory ny azo an'izany resaka zany. Olona mpanota zany mbola miara mandeha amin'ny devolo zany, tsy misy Eosoa isolo vava devolo zany fa mba misy isaina reo olona. Tena nareo mba aoka isokisokatra am'izay ty sainareo ty fa inona ary ty mahazo anareo ty. Misy isaina. Zay aloha zany ny teny mikasiny amin'iny. Arovaketika zay le remy andininy fa firy moa? 7 farany. Zao. Ary tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra mihitsy zay tsy masina. Na izay manao vetaveta na izay mandainga. Fa zay voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany. Zay ao amin'ny Eosoa rery ihany mantsy le bokin'ny zanak'ondry. Zay miaraka amin'ny Eosoa, miaraka amin'ny Elia rery ihany. Zay ihany no mahazo miditra ao. De reo olona zay tsy mba mety manota intsony, ary olona tena masina. Fa ny olona mpanota sy tsy masina, mpanao ratsy, olona tsy masina, de tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitra zany, tsy manana mpisolo vava zany ao fa lainga andemono henonao io. Fitapitany devolo hoe manana mpisolo vava iza. Efa hoe olona tsy mahay manota intsony zay miaraka amin'ny Eosoa, ho any Eosoa, olona efa miaraka amin'ny Eosoa no nyresana amin'ny Jaona voalohany toko faharoa io. Iverinao am'izay inona zany ny tiana resana am'ty Jaona voalohany toko faharoa ty satria tsy manana espoir mihitsy ianao. Hiditra ao any amin'ny lanitra de anao mpanota io. Reraka fotsiny ao nandoa mpafolo-karena sy nanolotra nyty rehetrarehetra ty ho an'ny opéra sy pasteur ho an'ny mpitondra fivavahana anao io, tsy haiko izy nahoana io. Nanolotra fanomezana ho an'ny mpitondra fivavahana karazany be dehibe nareo an'ny olombelona io. Fa zao ny fiafarany dianao ho any amin'ny elo, any amin'ny farimy rehetra afo amin'ny farany. Mbola sy tonga saina ihany. Tsy misy mpanota mahazo miditra ny lanitra zany, mazava be io Apocalypse 21-27 io, namaranana ny tenin'ny Eosoa. Tsy mbola nifarana tamin'io moa zany le cérémonie fa ty fotsiny teny menana azy. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina, lalàna. Tsy azo idirany hoe ka ahoana ty Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany ty, ndre mba misy isaina. Tsy miditra ao mihitsy zay tsy masina, noho zany tsy masina ianao. Ka Eosoa tsy isolo vava mpanota zany fa aza miditra lalina am'zany tso manomboka eto. Fa nambakainy devoly ianao. Fa ny olona efa tsy mahay manota intsony no mifampiresaka amin'ny Eosoa. De zay le Jaona voalohany toko faharoa vakitsika am'izay. Inona le izy zany Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany vakitsika am'izay. Dao ary ny vakitsika le teny. Anaka, zany zavatra zany no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo. Tanareo, zany de tsy mahazo manota nareo. Vao manomboka le teny de hoe tsy mahazo manota nareo. Olona efa tsy mahay manota zany ty resahana ty. Apetrao tsara. Olona tsy mahay manota ty resahana ity. Domaine zareo efa tsy mahay manota intsony ty resahana ity. Satria zay ny domaine de définition voalohany hoe zao zavatra zao no soratako aminareo mba tsy hanota intsony nareo. Zany hoe tsy mahazo manota mihitsy nareo. Zay ny domaine. Zany hoe ny olona efa atao amin'ny Eosoa le tsy mahay manota intsony zay miaraka amin'ny Elia irery ity resahana ity. Fa tsy nareo any amin'ny raha Jesosy any eo akory nareo ary amin'ny Alà rina, nareo ary amin'ny Boda rina. Fa ny ato amin'ny Eosoa miaraka amin'ny Elia le hoe tsy mahay manota intsony ny resahana eto. Ao mazava tsara zay domaine de définition mazava be eo andiny voalohany io. Anaka, zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy anotanareo.
satria le teny de hoe aza manota intsony de tsy mahazo manota intsony ka raha misy manota raha sendra misy latsaka tamin'ny fahotana zany mazava fa zavatra tsy na le izy ny dikan'izay hoe tsy zatra tsy natao fananinana hoe nininana atao fa zatra tafalatsaka tamiko de manana solo vava amiray isika de Yahosoa lay marina misy an'izay ny mpisolo vava inona no tonga zay tsangany solo vava zavatra tsy fanainanao le izy de nanome exemple ny olona anankiray le tena tsy manota hoe ohatra hoa nanao fotoana tamin'ny olona hoa ianao hoe ny fotoana de amy 7 maraina ianao nefa tsy tonga to amin'ny toerana olona sy tam'y 150 tena mba niainga ianao tam'y 7 na tam'y 8 tsy haiko zay nanjoanao tany voan'ny accident nefa le tomobile nandehananao tsy tonga tamin'ny 7 araka ny fahamarinana ianao raha ny fahamarihana araka ny fijery rehetrarehetra de mpanota ianao satria nandainga tsy tonga tamin'le fotoana marina be le tenyle olona zay nanome fotoananao tamin'ny 7 fa tena mpandainga sy mpanota ianao de izay le hitsanganany Yahosoa hoe manana mpisolo vavy ianao satria raha ny sary misy de tena nanota tokoa ianao satria nandainga tamin'ny fotoana namitakolona nanota ny dikan'izany fa Yahosoa nafantatra ny zava-marina nataonao de izay ianao no teo hoe manana mpisolo vavany Yahosoa ianao ka na tsy mihinanao aza le olona ary tezitra mafy taminao de Yahosoa tsy manameloko anao satria fantan'le zavatra nisy teo zay ny fipetrahan'ity teny ity hoe manana solo vava satria olona tsy mahay manota ianao nefa latsaka tao anatin'izay hoe nandainga izay noho ny amy sary misy izany hoe noho ny amy tsy aveny aminao ary tsy fidiny tena hoe tsy hitanao tsony zay natao fa de tsy maintsy niditra tamin'iny sary iny noho ny amy zava-nisy teo de tena tsisy manameloko anao satria Yahosoa mahafantatra fa olona tena tsy mety manao ratsy ianao ary tsy mahay an'izany ianao fantan'izay fipetra zany fantan'izay momba anao zay moa ary fantan'izay qualité-nao zany ka tsy misy olona zay efa mipetraka hoe tsy mety manao ratsy no asahandy anao ratsy fa matoa izy tafalatsaka tamin'ny tampoka de tsy avy any aminy mihitsy le faute fa ny zava-misy nampanao anazy an'izay zay io resahany fa tsy haiko hoe nijangajanga aiza koa misy olona jangajanga tsy anatin'izany resaka zany hoe tafalatsaka tamin'ny fijangajangana hoadray na de ianao nadalany vehivavy iny nga tsy efa nisy ny bedy ianao ohatra nga tsy efa nisy ny bedy ianao taminao de nanomboka nadalany vehivavy iny fa maninona nitoizanao foana le izy ary na de efa nareo rehefa nanomboka hiditranao nareo alefako mahitra ohatran'izany le teny de comprendre am'izay ianao nga anao tsy efa misy mibedy amin'nao manomboka andeha niditra ny satria ianao tsy andeha hijangajanga hanao vetavetaria masom-bahoaka eo amin'ny arabe ry fa mahay misitrika anatin'ny tranony anatin'ny maizimaizy zany no matoro anao an'izany efa matahotra ianao tsy te ho hitandolo satria ratsy ny ataonao nga anao tsy efa nisy ny bedy ny dikan'izay ka ny fotoana tao anatin'izany ritra zany nga ianao tsy afaka nandinika hoe ialako ty zavatra ty fa tsy mety ty fa matoanao roboka tany fijangajangana de fianao mihitsy nefa nakasitraka ny fahotana ary nininanota ianao ary rehefa ninimanota ianao de fahatezerana am'rehitra am'izay ny mahazo anao ary atsipy any amin'ny ela anao zay any am'farimy rehetra po amy farany zay no zany ato amin'ny Yahosoa tena tsisy mahay manota intsony ary zay mihitsy marina fa raha misy tratra ny zatra tahaka le tsy fidiny hoe tsy maintsy nandeha tam'izay sary zay de tsy misy mahazo manameloko satria hoe Yahosoa no mifonao anazy zay le sary zay satria izy tena tsy mety manao ratsy mihitsy na ianao ny terena ianao tsy maintsy manao an'le izy misy mantsy zany sary zany tena terena tazomina mihitsy tanao mihitsy de ianao mihitsy ny asena manao an'le izy fa tsy ianao no nanao an'iny tsy ianao no nanao an'iny hitan'ny Yahosoa daholo ny sary sy reny le hoe tsy misy mahavita miapanga anao zany satria hitan'ny Yahosoa ny sary hoe tsy avy any aminao io fa nitereny olona ianao nanao an'le izy na nitereny zava-misy ianao nandeha tao anatin'le sary fa tsy avy any aminao mihitsy io na ny kely arany ary marina izay tandremo sao de hisy afina am'izay le zay meno an'izany efa niteneko hoe tsy mahay manao ratsy ny eo amin'ny Yahosoa zay ihany ny fantatry ny olona amin'ny Yahosoa fa fanazavana ny tony teny efena ny devoly tony sy ando tony mpitondra fivavahana ny sain'ny olona tonga nananazava an'izao hoe aza mety ambakaina fa devoly no teny an'ireny fa ny fipetran'ny olona ho any amin'ny lantilandy de tsy mahay manota intsony izy reo ihany mahazo miditra any fa tsy ny olona zay fampanota tsy mety afaka amin'ny fahotana mba hisy sambosambo tantony hoe raha misy manota de manasolo vava fo anareo zany teny zany sady tsisy idiranareo zany fa aza miafina am'izany
fa te volona mpiantonareo n'izany hevitrinareo zany fa niresahana mihitsy nilefa tsy mahay manota intsony ary tsy mety manota intsony ka tratran'izany fandrika tamin'ny lalakalehan'ny tany izy a de izay le tenenay hoe tsisy mahazo mepangana iny satria manana ny eosoa izy misolo vavazy feny conclusion tsy mahay manota mihitsy hatramin'ny farany ko izay mihitsy koa moa tena izy tsy mahay manota ary tsy azony alokalofana toteny tony fa itony teny tony de ho an'ny olona ty amin'ny eosoa satria olona samy efa amin'ny eosoa io miresaka io fa tsy nareo any koa ny sambosambotra ny teny ty ny eosoa ty de ny teny le Andriamanitra Abrahama le miteny hoe za tsy tia mpanota ka tsy ianao ny andeha hiteny hoe mihaino mpanota izy kambona tsisy saina rehefa tsisy saina de tazomy zany teny zany de enao sy ny volo mitazona zany tazomy any ianareo tazomy any ianareo fa ny famarinana tsy zany ny famarinanay de mirary sy ohatsika etra samy otainao soa fa zay ny fiafarany teny a amin'ny fitora sy fefany zao any aminareo any Madagasikara ndana miomanaingana ho anao zay nienao anatra amin'ny farany andana miomanaingana somary tapaka aloha ny connexion ama fa tsy haiko natapaka anazy fa de amin'ny andrasantsika kely ny connexion haiko navy any anareo ny connexion na vesa oatra ny tapaka ny connexion asa aloha verifieko kely aloha satria tapaka le ty de tsika hoe aveza le izy manjary misy tsy maheno le any amin'ny hafa firenena tena misy fahatapahana mihitsy ny anareo fa jereo kely mandeha tsara ny connexion ty fa mety tapaka mihitsy ny ve ny tele internet malagasy mba verifiena kely fa tena mandeha be ny connexion ty aminay ty mandeha tsara mihitsy ny fa ao anatin'izany zany eo de mba miomana kely aloha zany le tokony omana rehetrarehetra tezako azy zany le teny zany hoe misy mandeha fa tena tapaka hoe mety aminay ty azo aloha jerako le mandeha lera zavatra tena le internet mihitsy nisy problème kely teo zay vao velona daholo ny internet rehetrarehetra zay vao velona zay vao nandeha ka amaranako ny teny koa miomana daholo zay ho any amin'ny lanitra lanita rehetra zay anaraka ny Elia rehetrarehetra ho any amin'ny Eosoa rehetrarehetra de ho any amin'ny dada Malayava rehetrarehetra ho any amin'ny lanitra misy anay zany dikan'izay mitsangana daholo de mifo de miomana de makany am-piangonana any Elia any dada Malayava sy any Eosoa mandeha miomana de manaraka ny Elia daholo am'izay mihaino ny tenin'ny Elia mihaino ny baikon'ny Elia zay teo afaka amin'ny fahotana zay teo lasa tsy mahay manota intsony fa fahasambaram-be tena tsisy oatra zany anie de mandeha daholo manaraka ny Elia zay zany fa any am-piangonana indray tsika zany mihaony fa rehefa tonga any am-piangonana de ataovy be ny fifalianareo de miandry anao indray nareo fa mba ho tsady mijery nareo mifaly ataovy ny fifalianareo mba tazany ke manahoana ny fifalianareo indrindra nareo vahiny zay tonga indrindra nareo zay nisoratra anarana amin'ny batisa efa 30 andro ange sisa zany de batisa efa tena tokony ravoravo be tokony tena anareo mihitsy ny sehatra ny fifalianao de le anareo zay efa vita batisa tany alozany tany koa ka tena miady mafy ny famasihana aza manaiky koa fifaninanana io ary tandremo le famarinana fiteny Eosoa lay teninareo ny fanaovanareo tamin'ny Eosoa tsiray avy tandremo so adino ny teninareo valio ny fitiavana ny meny Eosoa nareo indrindra fa ianareo zay natsapa ny tena fitiavany sy natsapa ny fifaliany maizy mamaly anazy toany ny asany zany zao ataovy daholo zany tsara nge zany de voly ery moa ny taonanao hatramin'izay firy taona na hatramin'ny ainanao mainareo mba manampy ny asany Eosoa zavatra tsara zany ataovy zany filainy zany zay aloha hoe valy fitiavana am'izay Eosoa satria tsara no nataony taminao de valy fitiavana izy
fitiavana nomeny anao a de mafitivy any aminao koa nomeo anazy zay de mirahatsotsika samy tenao soa ho amin'ny fiarahantsika aminy any amin'ny ratoandro andray zany dikan'izay de mifarana hatreo ny tenin'ny iliava de samy tena soa de mba faso kely nge le hirahira mahafinaritra hirahirany siriana aloha rehefa nareo mba fanomanana hira anankiroa ny angatany Elia zany a zaho olo mba mangataka hira mampime kely mangataka hira ny Elia eny e any am-piangonana vao tena totoreboka tsika rehefa any am-piangonana fa aloha lamy tamitsika kely aloha ny hira sira lefa nareo raky izy fa hiran'ny siriana vaovao hiran'ny siriana vaovao lefa nareo zany de tahina soa daholo ho amin'ny fiarahantsika ho amin'ny ratoandro indray